Manona fianarana tompo amintsika tsirairay avy indray tratran'izao fotoana izao araka fotoana fanomezantsika dia androany indraintsika no hiaraka eto taka ny fanao mahazatra isaky ny azo mahatak'izao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manasantsika rehetra anaraka ny fandaharana manasantsika rehetra izara amin'ny fandaharana ifampilaza izay rehetra mety efa tafiditra amin'izao fotoana izao satria dia hiaraka hianatra indraintsika androany hiaraka indraintsika androany hanohy fahalalana amin'ny anaran'i Jesosy hanohy fahalalana ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra hitomboantsika bebe kokoa indray amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia hiara hivavakantsika hifanohantsika hifampahery-ndraintsika ao anatin'izao fotoana izao mba tena hoe ahafahantsika manatsara bebe kokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra indray manasanao izay efa tafiditra izara ny fandarana ampilaza izay rehetra tokony anaraka ny fandarana satria be da be ireo namantsika izay tokony anaraka ny fandarana mba ahafahantsika mifampitoana eto indray amin'izao fotoana izao sady manohana ny asa fitoriana filazany tsara koa ianao raha manao an'izany anisany manampy amin'ny fanitarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra azafady mandra-piandry miandriandry kely ny namantsika dia miangavy antsika rehetra mba tena hoe izara arak'izay azo atao ny fandarana amin'izao fotoana izao efa manomboka mety havita tsikelikelytsika iangaviana izara anaparitaka amin'ireo namana ny manodidina hiaraka eto indraintsika androany araka ny fotoana efa nifanomezantsika fotoana fohy dia fohy ahafahantsika mizara dia tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny vavakantsika afaka fotoana fohy dia fohy fiadanana manona fiadanana ho antsika tsirairay avy fiadanana ho antsika tsirairay avy sasany izao efa hariva dia hariva tahaka ny anay eto Madagasikara ny sasany ho anareo izay any amin'ny faritra Guadeloupe faritra Canada be da be mbola atoandro amin'izao fotoana izao dia mirahany fanatrehan'Andriamanitra feno amintsika tsirairay avy fotoana fohy dia fohy dia hiditra ao anatin'ny fampianarana avy hatranintsika mialohan'ny zavatra rehetra dia andanosika hivavakantsika hisaotra ny tompo hivavakantsika metraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra hivavaka avy hatrany koa tsika tonga dia hanomboka hitondra ho fotsika mba tonga hoe tsisy zavatra anelingelina ao anatiny fotoana rehetra izay anatrihantsika an'izao fiaraha-mivavaka sy fifampizarana izao fa tena hoe atsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika satria olona tena voadio tanteraka olona voafela heloka izay ny ela fa dia andaosika hiara hivavaka ray ao misotranao indray izay manandratra anao izay lenao le Andriamanitra amin'ny avo indrindra ianao Jehovah nomenay voninahitra ianao tompo ano isaoranay ianao no teranay sy ankalazainay satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara misaotra tompony amin'ny fitantananao fiainanay tsirairay avy indray
raha mbola tratran'izao fotoana izao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fandrindrana ny zavatra rehetra afanay manana fotoana indray tahaka izao ia rehefa mpivavaketo ia rehefa mpizara ia rehefa mpahery eto misaotra satria ianao mbola mitahiry anay Andriamanitra na mery tanjaka sy fahasalamana na mety ombinandrom-pahavelomana satria mbola tsy nao ahita ny fahatsaranao bebe kokoa indray zay mahatonga mbola notahirizinao mandrak'izao androany izao mankasitraka tompony amin'ny fotoana rehetra ny amin'ny fandaminana rehetra ny amin'ny fahatsaranao ny amin'izay rehetra navelanao ny sitrana na dia mety misy zavatra tsy araka ny eritreretanay tsy araka ny sitraponay fa fantatrao hoe Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao dia mankasitraka izay Andriamanitra ka dia misaotra anao zay ny amin'ny fotoana izay omenao anay amin'izao fotoana izao misaotra ny amin'ny herinao izay manomboka miasa eto mangataka izay Jesosy ny famindramponao ny amin'izay rehetra loto aty anatinay mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra fahotanay mamindrafo Andriamanitra ny amin'ny fampetipetena rehetra ny ninona fahalemena ny fahadisoanay ny kitotoso ny tandrevaka rehetra Jesosy ifonanay eto anatrianao reny androany mamindrafo ny amin'ny faratsiny ny sainay ny amin'ny fahalotony fonay raha mbola misy fankalana lolobosotripody Jesosy mamindrafo aminay ianao omeo ny herinao zay amelany reny omeo ny herinao zay amelana zay rehetra nanafotoinanay ny amin'izay rehetra nampalahelo anay ny amin'izay rehetra anay makahala anay tsy ahoana be da be Jesosy ny zavatra manavesatra amin'ny fon'olona amin'izao fotoana izao fa mangataka ny famindramponao zay ahafao amin'ireny zay amin'izao fotoana izao esory Jesosy zay rehetra manelingelina anay mampetipetsina anay ireo karazana sarina ireo karazana loto rehetra tsy hafanay mahatsapa ny fanatrianao fa ianao ny Andriamanitra findrindra no antsoinay eto ny fanatrianao Jesosy ny ilainay satria fantatray fa eo amin'ny fanatrian'ny fanamasinao dia misy fanafana sy fanasitranana foana dia androany Jesosy aoka nydranao anadio anay tsirairay avy aoka nydranao anadio anay manomboka ny etapindokatra ny apaladia anadio ny tenanay sy nanay ny fananay ny ninona mandoto anay Jesosy ny ninona fomba fanifavary miampanganay dia esory zany androany ngoty zany androany diovy amin'ny ranao zany androany aoka nydranao Jesosy anamafa ny soratana didy rehetra zay miampanganay aoka nydranao anadio amin'ny isa-tokantrano any amin'ny toerana rehetra zay alehan'izao fandaran'izao aoka nydranao Jesosy amodika sy andrafa ny hery-maizina rehetra ireo fanamanarina rehetra ireo fanampitroka hery mpitroka raha mpitroka vavaka rehetra ireo fanampitondra tsy fifantohana fitabatabana manakorotana ny zanak'Andriamanitra zay anaraka izao fandaran'izao fa ianao Andriamanitra ny andrindra andamina ny zavatra rehetra mba afanay mandray aina vaovao aminao indray ao anatin'ity fotoana ity ho vonaitry ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy ireo fitaovam-piadiana rehetra fony fahavalo hitondra korotana hitondra fanimbanany fandarana dia tonoana efa tsy ambininy zany afatra aminanao ireo fahavalon'ny fandarana rehetra amin'ny anaranao Jesosy afatra ny fahavalon'ny fandarana rehetra ireo fanairana karamaina mpanarana rehetra tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana ireo fanampamaly faty rehetra zay manao riposte avy amin'ireo olona rehetra zay ciblé spirituellement ao anatin'izao fandaran'izao ireo olona tena hoe tiana ho kasiana manokana ho afahanao afatra amin'ny rano sady Jesosy ireo fanampamany faty avy amin'ireny tsy akasikanay tsy aneligela ny fandahara fenao ny ampangina ny zavatra rehetra ary ny anjely masinao zay mitombo manodidinay tena hiaro anay ary andringana ny fahavalonay ananay fifaliana sy fitsarana amin'ny fotoana rehetra anaranay izao fandaran'izao dia androany fanamasina feno indray zay feno izay fanamasina androany avozo indray zay tena mboary ny temponay tompo omeo fanetreteny zay omeo fahazavan-tsainy zay omeo fahatakarany zay eto any amin'ilay toerana masina indrindra zay Jesosy atakaranay zava-miafy ny fanjakanao araka ny teninao dia tario zay fanamasina androany osoro indray zay osoro ny feo osoro ny sary Jesosy mba tena hoe akasika fony olona maro indray izao fandaran'izao ampitombony ambainday ny fanjakanao ho vonaitry ny anaranao dia misy andrata feno ianao androany Jehovah tompo maro amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay azavavaka izany amen 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 mamerina fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ao anatin'izao fandaran'izao araka ny efa nolazaina efa nampahafantarina antsika tany amin'ny annonce tany dia hoe hiresaka antsika androany amin'ireo karazana zavatra zay mamatitra ny olona ao anatina toromasom-panahy
Ireo karazana fiainana entin'ny fahavalo manazatra ny olona, mangeja ny olona, atonga ny olona ohatrany hoe anaiky sazoka fotsiny. Zay mahatonga le hoe mbola horenika kely ihany ve, mbola atory kely ihany ve, araka ny voasoratra ao amin'ny ohabolana 4:7-3 mandra-pahovinitsika ny atory, mandra-pahovinitsika no anaiky ny zava-misy mitrango eo amin'ny fiainantsika. Raha ny zavatra misy dia zao matetika misy zavatra miveribirina foana amin'ny fiainantsika. Matetika misy karazana zavatra ratsy ohatrany hoe miveriberina foana eo amin'ny fiainantsika. Dia androany te anontany anao satria za manokana rehefa nisedra an'ireny zavatra ireny, misy fotoana tena miteny hoe leo Jesosy tena leo tena tsy manaiky intsony ary ny zavatra mahafinaritra rehefa miteny hoe tena okizay, fa miteny an'izay tonga dia misy zavatra miova ambadika any. Amin'ny fotoana antsika tsy manaiky intsony. Dia androany tena teny anao hoe ianao koa ve tsy mba leo, ianao ve tsy mba horeraka, mandra-pahovintsika no anaiky ny zavatra zay tereny fahavalo iainantsika. Jerevy tsara, misy fanazavana ohatra vitsivitsy lazaiko aminao reny. Misy zao karazan'olona isaky ny manam-bola, isaky ny tonga ny fandraisam-bola, adi-korotana be ny ao an-trano. Isaky ny tonga ny fandraisam-bola, misy problème tapoka, misy aretina tapoka, misy zavatra mitrano, tonga dia lanilany fotsiny tsika hoe nankaiza le vola. Misy ndray zao ohatrany hoe isaky ny manana zavatra tao, dingana ngezangeza tao eo amin'ny fiainana, dia lasa mandalo asarotra be foana, indraindray mandalo aretina be, sahirana vao tafavoaka amin'ny dingana anankiray. Misy fotoana isaky ny hanao examen, za manokana dia tratran'ity mihitsy ny taloha. Isaky ny hanao examen dia marary. Misy fotoana tena marary mafy, efa hoe tsy maintsy ho didiny nefa n'olona hanao examen. Fa isaorako ny tompo fa ny herin'ny kely tato anatiko dia nanohitra hoe za tsy ho didiny izany. Ary za tsy maintsy mamita ny examenko hatramin'ny farany. Tamin'izay moa sady ho raisina mpandray ny alahadin'io, dia niteniko hoe za sady tsy maintsy ho raisina mpandray aloha zay aho voadidiny. Misy karazana zavatra ohatr'izany mitrango eo amin'ny fiainantsika. Isaky ny mba misy olona tena hoe akaiky anao, tianao dia anaovanao soa, dia mifototra aminao foana iny olona iny, mamadika anao foana iny olona iny. Indraindray anao mieritritra hoe nahita olona mahafinaritra, tena nahazo olo tiana olona ohatr'izao, fa rehefa avy eo gaga ianao. Milasa mitovy toetra amin'ilay olona lefa niarahanao taloha, izay olona tsy mifankafantatra, olona tsy mifampiresaka, fa mahagaga, fa miverina foana ny comportementlay olona par rapport aminao rehefa avy eo. Misy zavatra ohatr'izany amin'ny fiainantsika. Misy zavatra ohatr'izany mamatotra antsika, mangeja antsika. Dia indraindray io mihodina eo amin'ny fiainantsika eo foana ary mampahory ny zanak'Andriamanitra. Raha jerena dia izao, voafy ao anatin'le teny miverimberina, le hoe foana le izy. Zao foana ny zava-misy, isaky ny ana dia zany foana ny ataony anahy, zao foana mahazo ahy. Misy fotoana isa-taona, isaky ny volana desambra dia misy zavatra ohatr'izao foana mitranga amin'ny fiainako. Isaky mba miasa kely 3 volana, 4 bolana, 9 bolana dia tsy maintsy voaroaka foana. Ao anaty baiboly dia nisy karazana fiainan'olona ohatr'izany koa. Ao amin'ny Marika 7:20, Marika 7:9 ka hatramin'ny 1:20, dia ny tantaran'ilay zazalahy nampahoriany Deminy. Nampahoriany Deminy ilay zazalahy. Dia rehefa tonga ny mpianatra nandroaka an'ilay Deminy dia tsy afaka ilay izy.
dia nakany amin'i Jesosy ry zareo. Dia hozy izy Jesosy hoe mandra-pahoviana no andeferako aminareo tararaka ny tsy mino. Dia nanontany ilay ray aman-dreny avy eo hoe afiriana moa izy nefa nahazo azy zao satria mifanindrotsindrona le zazalahy le mihetsika tevoly manao manifestation be reny. Dia hozy izy le ray aman-dreny hoe hatrin'izy fonombola zaza. Hatrin'izy fonombola zaza. Dika zany dia mihetsika ohatr'izao foana izy hatramin'ny fahazazany dia izao foana mahazo anazy. Dia tahaka ny tsisy vahaolana fa izay foana namatotra azy. Ohatr'izany koa ilay vehivavy izay nitsidra nandritra ny 12 taona. Nandritra ny 12 taona izy nandeha nitady fanasitranana. Voalaza amin'ny baiboly fa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody. Fa tsy nitisitrana foana izy. Mbola narary foana izy. Ilay vehivavy nanjoky nandritra ny 12 taona. Izay sitrany Jesosy tamin'ny andro sabata. Nandritra ny 13 taona izy. Nisy zavatra tsy nomena azy mihitsy. Tsy navelany traka mihitsy izy. Fa nanjoko. Nandritra ny 12 taona. Zany hoe misy karazana fanapana zatra miasa eo amin'ny tontolo ara-panahy. Io le antsoina hoe la loi de répétition. Zany hoe mampiverimberina zavatra. Ny loi de répétition no miasa ao ambadika an'ireny fanapana zatra ireny. Dia manazatra ny olona, mamatotra ny olona ao anatina situation. Dia eo dia miodikodina eo. Dia indraindray lasa manazatra antsika le izy. Indraindray izy lasa ekentsika inconsciemment le izy. Fa za miteny ianao androany. Mandra-pahoviana ianao ny anaika ny situation anao io. Mandra-pahoviana ianao no anaiky lehibenana. Ampisikay ny fahavalo fiainana tsy sahazana. Ny loi de répétition izay miasa ao anatin'io fanapana zatra io dia mifampiankina amin'ny zavatra nataon'ny olona any amin'ny tontolo ara-panahy mahakasika amin'ny fiainanao. Mifamatotra amin'ny fotoana izay entiny manatanteraka an'ireny. Za teto misy fotoana efa niteny hoe ny fanafian'ny fahavalo antsika ry havana dia misy par étape, misy par cycle, misy par saison. Misy hoe isan'andro, gaga ianao hoe isan'andro dia misy zavatra ohatr'izao foana mitranga. Isaky ny misy an'izao dia misy an'izao foana. Manambara fiveriberenana ohatr'ireny. Misy fanahy miasa ao ambadika an'ireny. Fa raha mbola variana ianao ka tsy mitsangana ianao, mibrizen'io an'ny cycle io, dia manandevo anao foana io ary dia miasa amin'ny fiainanao foana io. Izay mahatonga manontany hoe mandra-pahoviana. Mandra-pahoviana ianao no andray fanapahan-kevitra. Hifoha amin'ny torimasom-panahy. Hitsangana hiady amin'ireo zavatra izay mitady hanazatra anao. Lasa tady ho seconde nature anao zany araka ny teny vahiny hoe l'habitude c'est une seconde nature. Lasa seconde nature anao l'échec. Seconde nature anao le fanilikilia. Gaga fa za ataon'ny olona zany foana. Gaga fa za ilikiliky ny olona foana. Raha amin'izao tontolo izao le izy dia mety kely izy hoe zay zany no fiainana. Atao hoana fa zay zava-misy. Fa ianao zanak'Andriamanitra tokony tsy anaiky an'izany ianao satria izy niteny Kristy hoe ianareo no navela alala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa miolo-kafa dia fanoharana no atao izy. Sao dia hijery izy ka hita. Jereo tsara nge fa maninona moa olona tsy mifampiresaka, olona tsy mifankalala. Miasa amin'olona anankiray ianao dia fantatranao hoe manana comportement hafahafa aminao io mpampiasanao io. Mandeha mifindra toeram-piasana hafa ianao dia gaga ianao. Azafady fa ohatran'ny misy fatapahana kely.
mila miakatra amin'ny avoara-panatsika satria ny famanana masin'Andriamanitra no afaka mampalala atsika ny zava-miafiny tontolo ara-panahy. Mila matakatra anao hoe inona ny ao ambadiky ny reny zavatra miveriberina eo fiainanao reny. Mandeha any amin'ny magasin ianao dia gaga ianao fa misy fanelikiliana be. Ny olona rehetra makeo tsy sisy olana fa rehefa any ianao dia misy an'izay. Mandeha amin'ny toerana iray ianao dia misy ohatra ny hoe izay alehanao dia maneno sahona daholo. Misy zavatra ao ambadika an'ireny. Ianao tsy hoe manino, ianao tsy hoe mila valina, fa gaga ianao hoe inona ara ny anton'izany. Misy karazana zavatra ohatrany hoe miverimberina foana. Mety amin'ny namana io, mety amin'ny fianakaviana io, mety amin'ny olon-tiana io, mety amin'ny mpampiasa io. Fanapana zatra dia izao. Miasa amin'ny alalan'ny fotoana izy. Miasa izy ary manafika ny olona amin'ny alalan'ny fotoana izy mandeha par cycle, par saison. Mety isan'andro ozy ny teniko teo. Dia ireo fanahy ireo miasa amin'ny alalan'ny olona manodidina anao, mampiasa ny atao hoe envoûtement collectif, envoûtement universel. Gaga ianao fa ny olona rehetra ohatry manilikilika anao izany daholo satria ny fon'ny olona rehetra efa no amafisina mba hankahala anao, mba tsy ho tia anao. Gaga ianao fa ohatran'ny izay alehanao dia misy problème satria ny conscience universelle mihitsiny, ny mémoire universelle mihitsiny nefa mibaikola. Ireo olona izay nametoky anao, ataoko an'izao ianao, ataoko an'izao ianao, be da be ny promesy nyraisinao tamin'olona isan-karazany fa tsy sisy manatanteraka ireny satria ny mémoire an'ireny mihitsiny nefa travaillen'ny zareo any amin'ny tontolo ara-panahy. Raha olona tsy tena mbola matakatra ianao nirezako an'ity dia mety gaga ianao mero an'ity fandaran'ity satria ny zavatra tena teneniko anao androany, ny zavatra tena zareko amintsika androany dia zavatra tena tontolo ara-panahy tena avolenta, tena dimension spirituelle tena efa ambony. Izany mahatonga amin'ny tena hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia tokony ho takarinao manomboka androany satria isika no navela ahalala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa misy ny atao hoe envoûtement universel, misy ny atao hoe envoûtement na conscience universelle, endurcissement des cœurs universels. Izany hoe ny zavatra rehetra araka ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay nantsoina araka ny anarana fa ny any amin'ny tontolo ara-panahy, any amin'ny tontolon'ny ratsy fanahy dia izao koa ny zavatra rehetra miara-miasa amotika izay tian'Andriamanitra, izay nantsoina araka ny anaran'Andriamanitra. Izay no mahatonga hoe mila tena mitsangatsika ny any amin'ny tontolo ara-panahy, any amin'ny tontolo ara-panahy ny ratsy fanahy dia mamoaka embargo, manao fahirana ny zanak'Andriamanitra. Dia gaga ianao, misy fotoana ny zanak'Andriamanitra tena kivy dia tena miteny hoe tena varahana ny lanitra, tena tsisy ninina azo atao, na mivavaka ny tona tsisy mety mihitsy. Anampy ianao androany, tsy haiko hoe inona ny situation misy ianao, inona ny zavatra tsy mety mivay ao amin'ny fiainanao, inona ireo karazana interdiction spirituelle ny notenenina mahakasika anao any ambadimbadika any. Misy fotoana nge zareo miteny tsy mahazo manambady izany, tsy mahazo manan-janaka izany, tsy mahazo miaino anatina tokantrano izany. Gaga ianao fa manambady daholo nareo menakavy
fa misaraka daholo rehefa avy eo. Gaga ianao fa manambady dia be voka fa tsy mipetraka mihitsy ary tsy mety miteraka mihitsy satria misy lalàna, misy tenitenenina, misy fombafomba mampanao tanterahana tany amin'ny tontolo ara-panatany. Dia mamiazona manazatra ao anatin'io fiainana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io. Za dia miteny foana hoe Jesosy ange raha tonga taty dia miteny izy hoe ho avy aho izy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be. Ny favalo tsy tonga raha tsy hangalatra sy androba ary andringany fa zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be. Ary zany mahatonga ana tsy fantatro ny hevitry ny olona ny amin'ny atao hoe évangélisation de prospérité. Raha vao miteny fitahiana siny, za tena miteny anao, tena mitana Andriamanitra, tena afaka manova fiainan'Andriamanitra, fa ianao kosa mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka tsy haiko na évangélisation de prospérité ny anaran'izany. Mais ce qui est sûr, c'est que si toutes les armes forgées contre toi, contre nous, ne prospèrent point, inévitablement, on prospère. Logique be mihitsy zany. Ka tsy haiko ny anaran'izany na évangélisation io na évangélisation io. Fa ny azoko antoka dia izao hoe rehefa tena manantona an'Andriamanitra tsika dia misy zavatra miovy amin'ny fiainantsika. Entre parenthèses, fatohizako ny fampianarana. Any amin'ny tontolo ara-panahy, any amin'ny monde des méchants, dia misy karazana programmation atao amin'ny fanahintsika. Dia io programmation io reny chef occulte reny no midirige anazy. Zany mahatonga ny olona indray tsy tompony tenany. Eo le mahatonga le hoe fanahy manarina. Nisy fotoana efa nampianatra ny atao hoe fanahy manarina. Tsy tompony tenany ny olona. Aka ohatra anankiray azahoanao anazy. Misy olona isan'andro tara foana. Izay indray izy hoe foana. Tara foana io olona io. Na dia miditra amin'ny 8 ary io, na miditra amin'ny 7 io, mifoha amin'ny 4 maraina io dia tara foana. Satria programmeny fahavalo izy. Au lieu de mifoha izy, dia izay tena zavatra tokony tonga dia important tonga dia ataony miodikodiny eo io. Ataony varimbarina eo io. Mandray telefona io. Manao réseaux sociaux. Mandeha izy mahita zavatra tsy mety ary indray lozany manao an'iny. Tsy le fiomanany ataony fa mihodina. Efa dernier moment fakaiky ho tara izy. Zay izy vao tena miomana. Zay izy vao tena manao le zavatra tokony ataony. Dia tara izy. Dia nefa nohatr'izay foana isan'andro. Mahazo an'io olona io. Tsy mety brisé mihitsy le cycle. Fa tahaka ny robot izy manao an'io. Mihodina eo. Dia be da be ny karazana zavatra ohatr'izany mangeza ny fiainan'ny olona. Be da be ny zavatra ohatr'izany manazatra antsika. Ny manodidina antsika efa nandray baiko tany amin'ny tontolo ara-panahy tany par rapport amintsika. Dia izany mahatonga hoe indrindray izay alehanao dia maneno sahona daholo. Ny conscience atsika, ny fanahintsika efa nandray baiko any amin'ny tontolo ara-panahy. Dia izay mahatonga atsika indrindray on est toujours attiré par les mauvaises personnes. Indrindray tsika dia gaga hoe fa maninona zany ohatran'izao dia olona ohatr'izany foana. Efa programme any. Dia indrindray ianao varimbarina. Tsy mahavita mivavaka ianao. Raha vao zavatra ngeza be sy goavana ho atao, tsy vitanao iny. Fa raha vao zavatra tsisy dikany siny, mahazoto be ianao manao an'iny. Satria efa programmenao amin'ny échec ny fiainanao. Mila tena mandini-tenitsika. Hoe ohatry ny ahoana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika.
sao dia mba voakasika izany zavatra lazaiko izany ianao androany satria raha izay ny zavatra mitrango eo fiainanao dia ambarako anao androany fa nisy karazana fandrarana, nisy karazana interdiction, nisy karazana embargo, nisy karazana envoûtement universel natao amin'ny tontolo manodidina anao ny amin'ireo olona mifanerasera aminao nentina nanodina ny fon'ny olona manodidina anao mba hafana miparalize ny fiainanao eo amin'ny toerana eo. Jerefo tsara nge lehilahy izay nararina ditra 30 taona le narary miparalisesany teo amoron-drano dia jereo hoe nandritra 30 taona izy tsisy olona miremarke mihitsy no hoe sahira nge ty lehilahy ty rehefa mihetsika ny rano ty lehilahy ty ne tokony babatainy fa ohatrany hoe niarany nioky daholo ny olona manodidina teo tsisy mibata mihitsy ny olona io tsisy nanampy mihitsy ny olona io ary dia tena velotaraina izy hoe risaky mihetsika ny rano zany raha tsorina dia hoe tsisy mibata foana tara foana satria tsisy manampy satria ny fon'ireo olona izay manodidina azy rehetra dia efa nahodina hiara-ioky tsisy hanampy azy. Misy karazana zavatra ohatr'izany miasa amin'ny fiainantsika fa ny fanontaniako aminao androany dia hoe mandra-paoviny ianao ny anaiky an'izany, mandra-paoviny ianao ny aina ao anatiny io situation izay manahirakira anaty tsy hafanao mamevonaitra an'Andriamanitra io. Reo olona rehetra izay tany saiko tao amin'ny baiboly reo ane tsy hoe mandra-pahafatany jenjana tamin'ireny ny zavatra mahafinaritra dia izao rehefa mifanena tamin'i Jesosy reo olona reo rehefa nanaiky nandray fanapa-kevitra ireo hitady an'i Jesosy hifanena amin'i Jesosy anaiky ny teny Jesosy dia izao niova ny fiainana, niova ny fiainana satria ny ten'Andriamanitra dia mbola mitombona foana hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka toko réellement ianareo tsy partiellement fa réellement. Za mahatonga amin'ny teny hoe mandra-paoviny marina mihitsy fa tsy ny amin'izao fiainana izao ihany nanontaniasika an'i Jesosy satria ny ten'Andriamanitra dia mazava be miteny hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no hanantenantsika an'Andriamanitra dia mahantra indrindra isika fa za kosa miteny ianao mila tahina ianao, mila miova ny fiainanao, mila mandray le anjara voatendrinao anaty an'Andriamanitra ianao ety ambony tany fa sinao tena horenaka ny fanahinao, tena ho kivy ianao, tena alomboka ny tantena ianao hoe tena misy ve zany Andriamanitra zany, tena velona ve zany Andriamanitra zany. Ka zany mahatonga amin'ny teny hoe tena ilainao ny fifoazana ara-panahy. Ny problema raha vao fiangonana tsy tena mifoara-panahy azafady tsy fiangonana fa toeram-pivavahana ndraindray toeram-pivavahana modimody dia reraka amin'ny fon'ny olona dia rehefa sendra orana izy miverimberina foana dia kivy izy dia manomboka mitady lalana hafa izy entina anafaka azy amin'iny. Zany mahatonga ny kristianina tafalatsaka ny anatin'ny sampy satria taritaritin'ny olona dia teneny hoe io efa tsy vita fivavahana intsony, andao fa ry misy olona mahay, andao fa ry misy amin'izao. Fa za miteny ianao raha tena mitsangana ianao, raha tena mitsangana ianao, raha tena mifoy ianao mandresy an'ireo zavatra ireo ianao afaka ianao rehefa mpitenao sy ravanao amin'ny rahan'i Jesosy ireo zavatra ireo, rehefa manomboka tsy manaiky intsony ianao dia manomboka mitsangana ianao, manomboka manangana ny fiainam-panahinao ianao. Za miteny ianao manomboka tapaka tsikelikely reo ary miala tanteraka. Dikan'izany dia tena mila mifotsika, mila tena mifoy ianao, mila tena mitsangana ianao araka ny ten'Andriamanitra hoe mitsangana mihazava. Fa vonaitry Jehovah efa miposaka aminahy
misy inspito any manarina firenena fa avy aminao ny mpisangy mazava raha mitsangana ianao raha mandray fanapahan-kevitra ianao mila mitombo ny ara-panana rehefa matanjaka ny hery ao anatinao tsisy dikany aminao manapatapaka andreo karazana fa na manazatra anao na matotra anao ao anatin'ireo fiverimberenana toe-javatra eo fiainanao reo zavatra mamatotra anao reo za taloha dia tena olona nazoto mivavaka tena nanompo an'Andriamanitra na dia ataoko hoe tao anatin'ny fahatanorana ary tenena tahaka ny tanora hoe nanao sipa nanao an'izao fa nananeteta foana ny tady an'Andriamanitra dia nanompo an'Andriamanitra dia nisy taona teo amin'ny fiainako nefa ny rehefa nanomboka niteraka nanomboka ohatrany hoe nanalavitra an'ireo toerana izay fanovozako hery toeram-pivavana ohatrany hoe nisy zavatra be da be izay natonga tsy afaka dia tena hoe nanohy an'ilay fiainam-bavakako teo aloha tsony lasa nangatsitsika lasa niemotra fa za miteny anao tena natao ny fahavalo izay tsy natao teo amin'ny fiainako tena tafalatsaka ambany lalina tena nandevozan'ny fahavala nisy taona tena kivy nisy taona tena reraka tao anatin'izany periode izany nisy taona tena kivy ary tena zaika moifo hoe aleoko maty aleoko mamono tena fa za miteny anao raha mbola misy hafa ao anatinao na dia mitsilopolopo na dia kely any tsy avelan'i Jesosy zany ianao raha mbola mifikitra aminazy fa nisy taona tena naika hoe mandra-paoviana moa za Jesosy ny anaiky an'izao mandra-paoviana moa fiainako izao ny asako potsika ny fiainako potsika ny zao potsika Jesosy za tsy manaiky tena leo androany manomboka zao hanomboka hitsangana hitady anao fa tamin'ny fotoana nanomboka nanangana fiainam-panahiko nanomboka nitsangana fiainako fotoana fohy tao aorianan'izay nanomboka nahazo asa tena tsara ary dia toe tsy nemotra ntsony mandrak'izao za hitanareo eto izao fa tsapako izany hoe tanan'Andriamanitra mitantana fiainana izany mila mitsangantsika mba ahafahantsika miditra amin'ny programan'Andriamanitra mila tena miverina amin'ny Jesosy ianao fa vitan'i Jesosy manafaka anao ao anatin'io zavatra mangeja sy mamatotra anao io mila miala amin'ny toromasom-panahy ry havana mila tena mirehitra indray araka ny teneniko hoe rehefa sakafo mamay tsisy ninninona biby afaka nantonantona an'io fa matoa ny fahavalo afaka mangeja sy mamatotra antsika raha ny fahavalo lasa tompo-teny farany amin'ny fiainantsika satria tsy navelantsika anjaka amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao manasanao amin'ny anaran'i Jesosy aondreny lohanao dia andoantsika hanomboka hivavaka hanomboka hivavaka antsika androany hiverina amin'Andriamanitra indray anangana fiainam-panahintsika ary hanomboka hamotrika an'ireo zavatra rehetra izay nanazatra sy nangeja antsika hatramin'izay reo tsy haiko izay olana mahazo anao tsy haiko izay zavatra mangeja sy mamatitra anao fa ny azo antoka dia izao hoe lehibe ny Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra raha afaka manafaka anao ninina longozany anjeranao izy ninina ireo zavatra mangeja sy mamatitra anao izy fa ny angatahako aminao dia izao hoe akao amin'ny fonao androana tena nanantona azy ianao dia hivavaka isika Jesosy misaotra anao izay misaotra anao izay tompony amin'ny fotoana izay nafana ihany nandray fahalalana avy aminao indray misaotra fanamasina ny amin'ny fitarianao misaotra fanamasina ny amin'ny herinao izay miasa teto androany misaotra fanamasina fa ianao indray no manazava ny sainay manomenay fahatakarana ianao indray no mampahery anay mampisy tsirona fanantenana tsy anatiny hoe mbola
hainao ataony manova ny zavatra rehetra. Ka dia soranay ny anaranao izany Jesosy. Fandroany izay Jesosy mifona aminao, mangatak'izay Jesosy ny famindramponao. Ny amin'izay rehetra nanekenay, tsy sasoka ny situation rehetra, tsy araka ny sitraponao teo amin'ny fiainanay. Ireo zavatra rehetra izay nahafahan'ny fahavalona matotra anay Jesosy. Ny fonanay tao anatrehanao reny. Ny fahotanay, ny fahazaran-dratsinay, ny toe-ponay, ny toe-panahinay. Ireo karazana mauvaise décision rehetra izay niraisinay tamin'ny fiainanay. Mbola ahafahan'ny fahavalo miampanganay, mbola miimpacte négativement ny fiainanay manak'androany Jesosy. Mamindrafo aminay Jesosy. Mamindrafo aminay ianao ny amin'ny akamona. Satria teninao dia miteny mihitsy hoe mandra-pahoviana ianao. Noho fo amin'ny toromasonao rilay malay. Jesosy mamindrafo ianao. Bengabe ny izay Jesosy. Na dia mandreany izany teny izany ary, na dia fantatray ary fa marina izany, fantatray ary fa tena concerné mihitsy izay amin'izany zavatra izany. Fa dia mangidita ny sofinay, mangatakandro izay, alohanay aloha mbola milibaliba, mbola milalao, mandany aka amin'ny réseaux sociaux, ny amin'ny resadresaka, ny amin'ny rendrarendra, ny amin'ny revirevy isan-karazana. Kanefa ny fiainanay fa memilety. Ataony fahavalo otage ny momba anay rehetra Jesosy. Fa dia mbola variana ihany izay. Rotsolotsy ny fahavalo izahay. Ny amin'ny rendrarendra sy ny fiainan'izao tontolo izao. Nefa ny ary ambadika ary angalariny ny anjara voatendrinay, ny anjara masoandrinay. Jesosy mamindrafo aminay ianao. Mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra kitotosy tandrevaka rehetra. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana favarim-balianana rehetra izay mamaritra anay. Aoka ny dranao tompo anatsio anay. Aoka ny dranao Jesosy anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ny dranao Jesosy amotika sy andavana soratana ny didy rehetra izay miampanganay. Dia androany amin'ny anaranao ifonanay koa ireo karazana fehezan-dalàna, ireo karazana lalàna, ireo karazana dekret rehetra izay niraisina mahakasika anay Jesosy. Tany amin'ny tontolo ara-panantana, entina mamatotra ny fiainanay, entina mangenja anay, entina programme mibaiko ny fiainanay. Hatramin'izao ifonanay tao anatrehanao reny Jesosy. Tsy hoanay reny dia potenay sy ravany amin'ny ranao Jesosy. Dia fafanay manomboka tsy hoambinina. Tsy anakery tsy anapahefana aminay. Ireo teny rehetra izay ampiasainao ambadika an'ireny. Mamatotra anay. Ireo karazana baiko rehetra, ireo karazana fandrarana, na interdiction rehetra no tenenina mahakasika anay. Tsy ahafanay mandray ilay fiainana be da be avy aminao. Mety misy no rarana tsy hanana asa tsara mihitsy. Misy no rarana tsy ho tafita mandrakizay. Misy no rarana tsy hanataranaka. Misy no rarana tsy hainao anatina fifaliana sy fahasambarana. Misy no rarana ny sasany hoe tsy mahazo manao trano izany mihitsy, tsy mahazo manana fiara izany mihitsy, tsy mahazo mandeha any ivelany izany mihitsy. Tsy hainay Jesosy ireo karazana interdiction tenena any ambadika. Fa ny fantatray dia izao hoe ianao no Andriamanitray, ianao no avy indrindra, ianao no tompo sy mpamonjy ny fiainanay Jesosy, ary mbola manamafy izay fa ianao no Andriamanitray. Dia androany ianao ilay Andriamanitry ny lanitry ny lanitra, ianao ilay avy indrindra, ianao ilay manjaka sy manapaka amin'ny zavatra rehetra. Ianao mahita ny zavatra miafina rehetra ny ambadika any Jesosy. Aoka ianao ny sandratra manomboka androany, aoka ianao ny sandratra tsy anatin'ny fonay, aoka ianao ny anjaka ny anatin'ny fonay Jesosy, amin'ny anay fiainana sy fifaliana sy fiadanana. Dia noho ny herinao izay miasa tsy anatinay. Dia tonoko fa tsy ambinina, tsy anakery tsy anapahefana aminay intsony. Ireo karazana hery hafa sy tompo hafa rehetra izay niezaka nampanompo anay, na nandevo anay hatramin'izay. Ianao Andriamanitra ho mahita ny teny sy ny fombafomba mampanao rehetra izay ataon'ny olona ny ambadibadika tsy hita amin'ny masonay any. Amin'ny anaranao Jesosy, sy noho ny amin'ny ranao dia lavinay reny, toherinay reny.
fa fanay dia potehana sy ravany amin'ny ranao tsy ambinina tsy anakely tsy anam-pahefana tsy anana anjara aminay intsony amin'ny anaranao Jesosy nangatanay izany amin'ny anaranao Jesosy lavinay daholo ireo karazana zavatra nentina programmena fisainanay ny conscience anay ny fisainany sy ny fon'ireo olona manodidina anay ny conscience ny olona manodidina anay eny amin'ny firenena rehetra izay misy anay tononay mirodana daholo ireo fisainana avo rehetra nentina nanovany tontolo manodidina anay rehetra Jesosy ongotanay dia tsy hoanay potehana sy ravany amin'ny ranao ireo karazana baiko rehetra izay menany ireo olona rehetra manodidina anay ireo izay tenenina ireo tany amin'ny tontolo ara-panatany tsy hoanay dia potehana sy ravany amin'ny ranao mahatonga ireo olona ireo anilikilika anay mahatonga ireo olona ireo ankala anay mahatonga ireo olona ireo iodina aminay anisy ratsy anay anao tsinitsina anay androany Jesosy tsy hoanay daholo ireo karazana programmation rehetra fa tsonoko fa ianao no Andriamanitra dia ianao no tompoteny farany amin'ny fiainanay ninona zavatra nytenen'ny fahavalo tany amin'ny tontolo ara-panatany tany amin'ny tontolo ny aizina tany dia tsy ambinina aminay izany ongotanay amin'ny anaranao Jesosy ireo karazana sarina rehetra ireo karazana votomao universel rehetra izay natao any amin'ny fon'ny olona any amin'ny fanahin'ny olona any amin'ny conscient inconscient any amin'ny subconscient ny olona rehetra manodidina anay tsy hoanay ireo teny rehetra izay miasa ambadika an'ireny potehana ireo karazana fombafomba mampanao ireo karazana rituel izay miasa ao ambadika an'ireny amin'ny anaranao Jesosy fa manokandràn Jesosy foazonay zay avaozinay zay Jesosy atsanganindray zay ampaherezinay zay fa Andriamanitra ianao Andriamanitra mandrakizay ianao ary ianao miteny mihitsy Jesosy hoe manoatra no mmpandesika izay noho ny aminao ianao Jehovah niteny fa ianao niajinay androany Jesosy atsanganindray zay ninona situation misy ny tsirairay avy Jesosy ampaherezy fa ianao no Andriamanitra tompoteny farany amin'ny fiainanay ny teninao no marina aminay fa tsy izay lazain'ny olona rehefa miteny ianao hoe izay fitaovam-piadiana rehetra vorona milezanay dia tsy ambinina dia marina izany ary na inona nareo karazana ataka malefika rehetra ataon'ny olona manodidina anay dia tonoko fa tsy ambinina izany miongotra daholo ireo karazana interdiction rehetra ireo zavatra izay napetrapetraka ny fahavalo amin'ny fiainanay ireo karazana barrière ireo karazana construction mystique ireo karazana embargo spirituel rehetra miongotra daholo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsofoka rano amin'ny anaranao Jesosy araka ny teninao dia hoe izay tahinao dia voata manakizay dia tsofoka rano tena ho tahinao manakizay zay amin'ny anaranao Jesosy miverina amin'ilao ny fifalianay ny fahasambaranay ny firehetany ny fiainam-pananay tonoko miverina amin'ny loany reny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy dia mandray ilay fiaina sy fifaliana fiadarana avy aminao indray zay amin'ny anaranao Jesosy dia tonoko fa tsy hanan-java-mahory zany zay amin'ny anaranao Jesosy tonoko fa tahinao dia zay dia voatamanak'izay ho lohany zay fa tsy ho rambona ho ambony zay fa tsy ho ambany ary ianao tsy afoy tsy hanary anay izany satria efa novidianao zay mpanombonao dia tsy mba ho arianao misaotra Jesosy fa niteninao marina aminay hoe fitiavana mandrakizay fitiavanao anay dia tehirizao ankavananao zay Jesosy mandra-panaovanao ny fahavalonay ho fitoeran-tongotray araka ny tena atanjao ny fonay atanjao ny sainay fa Andriamanitra mandrakizay ianao tsy miova zany ianao zay rehetra nyteneninao dia tsy maintsy hotovinao fa omeo anay ny hery Jesosy ahafahanay mijoro tsara amin'ny sitraponao omeo anay ny hery Jesosy ahafahanay misaligné foana amin'ny direktivanao ny amin'ny sitraponao mba tonga anay tsy ho tara tsy ho diso fitahina tsy ho diso anjara famonjena fa hifanena amin'ny anjara voatendry izay rehetra ny manao anay mba ho vonaitry ny anaranao ka androan'izay amin'ny anaranao Jesosy mba matra andreo karazana entité spirituelle rehetra izay niasa tao anatin'ireny karazana
loi de répétition tao anatin'ireny karazana fanapana zatra anay ireny ireo tontolo rehetra ny asa tao ambadika an'ireny na fanany olona na fanampamosavy ireo karazana manipulation rehetra ny asa tao ambadika an'ireny ny esprit influenceur rehetra ny asa tao ambadika an'ireny ny magie ny méditation ny hypnotisme ny yoga afatotra amin'ny ranao daholo reny Jesosy afatotra amin'ny ranao ireo tontolo spirituel rehetra izay ny asa tao ambadika an'ireny dia roana didina miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina tsy anakely tsy anam-pahefana tsy ananjara ny fiainanay intsony ny vokatreny rehetra teo fiainanay izay mety mitondra fahafatesana fampahoriana fanaintainana ady korotana aretina fahatarana blocage fitotongana mpiainana alahelo fahadisom-panantenana fanirikiliana fahafambaraka na inona na ina vokatreny androany amin'ny anaran'i Jesosy fafako zany dia mialy zany amin'ny anaran'i Jesosy dia lasa daholo ireo fanaratsy rehetra izay miasa ao ambadika andreo miaraka amin'ny vokandreo miverina mifototra any amin'izay naniraka azy miverina mifototra any amin'izay maniraka azy retour à l'envoyeur amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny pouvoir imprécatoire rehetra miala amin'ny bouclier spirituel fa izay rehetra namafy no mijinja amin'ny anaran'i Jesosy fa ho anay Jesosy dia manonona ny fanamasinao ny asa amin'ny fiainan'ny tsirairay avindray dia hitondra fanavaozana ianao hitondra fananganana ianao ary dia hisy fanomboana vaovao indray ny fiainanay manomboka androany tsisy hery asakana anao miasa zany Jesosy ary ianao ny amin'ny anay ny hery afanay mitsambikina mihoatra mana dia misaotra fa vonaitra makany amin'ny vonaitra indray ny fiainanay manomboka androany fa dia ampaherezo izay Jesosy satria fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay aoka ny teninao Andriamanitra noho ameny fonay no raiketsinay aty anatinay atonga anay tsy angozozo manomboka androany fa izay rehetra androany sy lavinay dia didina tsy miverina tsy manakizay amin'ny anaranao Jesosy ary indrinay amin'ny ranao varavarina rehetra dia asianay tomboka sy amin'ny ranao zany fa amin'ny anaranao koa izay mamatitra an'ireo fanampamaly faty rehetra ihany koa tsy hamaly faty aminay sy ny ankonanay ny fianakavianay ny namana mantsakaizanay izay rehetra mifanerasera aminay na ankolaka na mivantana indrindra bienfaiteur-nay rehetra sy momba azy ny fanananay rehetra nantsana-tanàna fa ianao Jehovah nisy fefy manodidina anay dia voninahitro andrakotra anay dia misaotra Jesosy fa ianao manatanteraka ny sitraponao amin'ny fiainanay tsirairay avy dia misaotra fa hevitra hitondra fiadanana zany fa tsy loza misaotra ny amin'ny fanafahana satria raha ianao Jesosy manafaka dia mino fa tena afaka tokoa zahay dia miaina an'ilay fiainam-baovao miaraka aminao izay fanamasina manomboka androany mba ho voninahitry ny aranao amin'ny fiainanay ka dia mankasitraka indrindra Jesosy amen 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 misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany mino aho fa Andriamanitra dia hiasa fenao amin'ny fiainanao raha tena manaiky ny fo ianao raha manaiky tena hitsangana ianao fijoroana vavolombelona kely anankiray no hozaraiko amintsika satria zavatra tena nakasika be ny herinandroko ty zavatra tantaraiko amintsika ty elako tsy ny fonako amin'ny olona concerné fa ny anarana tsy tononiko pera mivavaka mpanaraka ny fandaharana dia nandalo ady sarotra tena hoe tao anatina fahaterena ohatrany hoe bloqué daholo ny zavatra rehetra dia ao anatin'ny tolotsaina sy ny fitariana dia mampianatra dia mivavaka hoe miara-panahy mila mitsangana fa tamin'ny fotoana ny resaka dia nanomboka tsapa hoe misy karazana vol de destinée volana étoile mahazo an'ilay olona misy mangalatra ny anjara voatendriny be da be ny parcours teo amin'ny fiainany satria kamboty izy mbola kely izy nizatra nitranga teo amin'ny fiainany dia tao anatin'ireny nisy fanana be da be nanararoatra ary ny manifestation extrême dia zao hoe atramin'ny papiany
lamdaty tsy mety vita efa ela izy mipetraka any ivelany tena dia io passeportny tsy vita tsy lasa immobile izy manana problème izy amina mobilité satria lasa ohatrany hoe tsy en règle zany ny papier ohatrany hoe olona eny fotsiny izy perte de l'identité spirituelle izy tao anatin'ny vavaka dia niteny izy hoe izaho izy izy eny hoe teo teny a Madagasikara na dia ny passeport sy ny sisa dia tao anatin'ny vavaka dia tena tompo miteny amiko hoe enao any afaka manampy anazy an'izany satria za zany ohatrany hoe variana be tany amin'ilay côté spirituel fotsiny fa avy eo tompo tena nanokatra masom-panahiko hoe ianao ny afaka manampy amin'izany resaka passeport zany dia teo aho satria nisarotra nampatsivy ny tompo anahy hoe ahoana ny fomba tokony hafana manao an'izany dia lasa tokoa nankany amin'ilay olona izay tena hoe akaiky dia desana lista izy hoe azo atao zany fa tsy manino fa reto avy ny atao fa za miteny anao tena sakatsakana tena sahirana vao tonga tatia Madagasikara le taratasy ohatrany hoe misy zavatra tsakasakana be da be ary raha programme favalo tena mbola afaka fotoana ela be vao tonga aty fa tao anatin'ny vavaka tena tolona tonga aloha tsy araka ny eritreretany any le taratasy natsofoka ny taratasy larobe zoma vita amin'ny passeport fa ny zavatra mahagaga amin'ny fotoana le passeport vita zoma amin'iny zoma iny any izy miantso sady mitomany hoe miteny hoe tena tsapako ny restauration nataon'ny tompo amin'ny identitéko misy zavatra ohatr'izao mivany misy zavatra ohatr'izao mitsanga misy zavatra ohatr'izao lasa misy remboursement ry lasa misy remboursement ry misy zavatra averin'ny tompo amiko zay zavatra tsy nieritreretiko zavatra tsy aposiko misy fitahina manomboka raisina za miteny anao rehefa restauré ny identité anao ny identité spirituelle satria ny fanany maolona ny cancer matakatra an'izany rehefa restauré ny identité spirituelle anao restauré ho azy ny anjara voatendrina localisé ny anjely anao dia mandray ny anjara voatendrina raha kofana amin'ny rano jesosy zany teo any azy zany raha kofana amin'ny rano jesosy ireo zavatra rehetra izay tokony mbola ho raisin'ireo olona reo amin'ny alàna zany identité zany ary tsy ambinina ny valivatany satana fa mizara aminao aty ampahery anao hoe rehefa miasa Andriamanitra dia tsisy mansakana fa ny zava-dehibe amintsika dia tena hoe manaiky ampalinetry tena ny fitarian'ny fanamasina tena manaiky an'Andriamanitra tsy misy fiempetra tsisy arrière pensée tsy hoe satria anao mitady fitahina mitady inona dia izay mangody ivavahanao fa very anao raha fa zany fa tena hoe mila miverina amin'ny Jesosy tsika tena manao ny sitrapontsika dia hitanao fa ho amboka ny fitiavana ianao dia tsy hanajava mahory ianao voninahitra ao an'Andriamanitra moa zany rehetrarehetra zany a dia izay koa no metiko mametraka veloma mahafinaritra ho antsika tsirairay avy indray ao anatin'ity zoma mahafinaritra ty a manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy a manona herinandro mamosambatra ho antsika tsirairay avy a ho antsika izay eto Madagasikara eny any any firenena hafa moa ka raha misy maromaro dia anamarika ny fetin'ny fahaleovantentsika dia mirary fetin'ny asaramanitra mamo antsika tsirairay avy koa eo ambany fitarian'ny fanamasina eo ambany fiarovan'Andriamanitra tsy to sy ny rahan'i Jesosy Kristy dia izay fa dia mametraka veloma mahafinaritra antsika rehetra manome fotoana indray a amin'ny heriny anio toy izao veloma daholo tompoko dia tahiny Jesosy daholo